ho tonga fiainana sy fahamarinana eo amin'ny fiainatokantranonay ary ho hita eo amin'ny ivony fijoroanay manokana tanay mba tena hoe anankiray izay tena ho modely ho tahaka anao. Jesosy aza vela misy sakanao anatinay tsy andraisanay ny teninao fa aoka izay rehetra tsy avy aminao dia ho foana ary aoka mifananao masina hitarika anay ary ny teny izay rehetrarehetra ambara eto dia aoka tsisy avy amin'ny olona na fahendrena na fahaizana manokana fa aoka ny fitarihan'ny fananao masina no atratranay. Voninahitra dia anao rery any raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ny lohateny androany sekoly tokantrano dia hoe tokantrano mitahiry teny fikasana ao amin'ny Jesosy sitraka jobily. Nanomboka tamin'ny voalohany taona dia ny teny fikasana dia hoe jobily ho antsika ity taona ity. Mety efa betsaka ny joro vavolombelona amin'ny resaka hoe jobily teto amin'ny asa fanompoana fa izao Andriamanitra tena te hamerina antsika hoe hisitraka jobily tsika. Mbola misy 2 mois vao tonga ny Desambra dia ndao tsika tena hoe mba hisitraka jobily mba hisitrahantsika jobily dia hoe ny fitehirizantsika tsirairay avy ny teny fikasana izay nomeny Jesosy atsika. Inona ny teny fikasana nomeny Jesosy ny tokantrano ny ankonana aloha voalohany indrindra dia fitambaran'ny ray aman-dreny dia misy zanaka. Ny tokantrano zany ao anaty tokantrano zany dia tokony miaina ilay teny fikasany tsirairay avy ny ao an-tokantrano, na ny ray zany na ny reny zany na ny zanaka zany. Ho an'ny lehilahy manokana zao dia tena hoe manana anjara lehibe ao anivon'ny tokantrano lehilahy. Tena manana andraikitra goavana tahaka ny nanamboaran'Andriamanitra ny Adama tamin'ny voalohany indrindra dia tena tia misy tenin'Andriamanitra ny tenenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko 2:5-12. Genesis toko 2:5-12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina. Jereo tsara fa ny lehilahy tena ny manan-jara goavana lehibe ao anivon'ny tokantrano dia hiasa sy hitandrina ozy izy. Tsy ny vehivavy ny teneniny an'io fa ny lehilahy. Dia jereo koa rehefa niodina Adama sy Eva dia tsy Eva no natsoin'Andriamanitra fa Adama. Izay ny tenenin'Andriamanitra manana responsabilité ngezabe zany lehilahy ao anivon'ny tokantrano. Jereo lehilahy dia voalohany indrindra tokony hiasa izy zany ao amin'ny tokantrano. Tokony manana source de revenu ny lehilahy anankiray, miasa mamatsy ny tokantrano, mihahy ny tokantrano. Raha misy zavatra tsy ampy zany ao anivon'ny tokantrano dia iza ny anontaniana voalohany? Lehilahy. Dia manentana antsika lehilahy tena hoe mivavaha amin'Andriamanitra ianao raha ohatra hoe mbola tsy zany ianao, raha ohatra hoe mbola tsy afaka tena hoe misubvenir ny ankonanao ianao amin'ny resaka hoe eo amin'ny zavatra ilain'ny tokantrano satria premier responsable amin'ny famelomana ny ankonany lehilahy. Zay dia lehilahy ihany koa dia tokony hitandrina ny ankonany, hitandrina ny vadiny, hitandrina ny zanany. Izany mitandrina zany dia hoe io lehilahy io dia tokony ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, maneho ny sitrapon'Andriamanitra ao anivon'ny tokantrano. Donc jerentsika io lehilahy dia tandindon'i Jesosy ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Efesianina toko 5:17. Vakitsika ny Efesianina toko 5 Efesianina toko 5:17 manao hoe fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny teny. Noho izany lehilahy ny lohany asa sy mitandrina ny ankonany. Lehilahy ihany koa dia tokony ohatra anankiray tahaka an'i Jesosy. Io lehilahy io tena tokony hoe anankiray tena manana fiombonana tanteraka amin'i Jesosy mba ahafahany tena hoe maneho an'i Jesosy ao anivon'ny ankonany. Noho izany io lehilahy anankiray koa dia tokony homme de parole. Inona ny tenenin'Andriamanitra aminy hoe tandremo, hoe miasa, mitandrina. Olona tena feno vavaka ny lehilahy, tokony olona feno famangin'Andriamanitra alohan'ny ampiarana ny ampianarana ny tenin'Andriamanitra any ivelany
dia tokony ao anivon'ny tokantrano aloha ny lehilahy mampiatra an'ilay tenin'Andriamanitra ny raisiny avy amin'Andriamanitra. Lehilahy ihany koa dia tokony fitaratra eo anivon'ny tokantrano, maneho an' Jesosy. Inona no nataon'i Jesosy? Jereo vao atao amin'ny Kolosianina 7:1-2 ho an'ny fampianarana ny zanaka hijoroan'ny lehilahy izy ity. Kolosianina 7:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandroa mamofo izy. Matetika lehilahy fa tsy hoe matetika lehilahy dia somary bebe feo noho ny vehivavy izy. Dia mety hoe rehefa mananatra ny zanany izy dia somary ohatrany hoe maherihery kokoa le feo. Dia nefa rehefa iny feo iny raha vao tsy miaraka amin'ny fitondran'ny fanahy masina sy ny fitarian'ny fanahy masina dia lasa ohatrany hoe mandratra an'ilay zanaka le izy. Fa izao tsy mitendray hoe ataovy somary ohatran'ny vehivavy ny feo an'ny lehilahy, fa iny feo an'iny ihany fa manana fiombonana ny fanahy masina le lehilahy dia afaka mamoaka feo tahaka an'i Jesosy raha mananatra ny zanaka. Dia mba tsy hahatonga ilay fahamoza-po satria matetika rehefa ny lehilahy zany tsy dia tena hoe manana takta ifitenenana amin'ilay zanaka na le reny na ohatr'izany ao amin'ny vady fa tonga dia ny anazy ohatrany hoe izay tiany ambara tonga dia teneniny. Dia ohatr'izay mety mahatonga ilay fahamoza-po sy fahakiviana ao amin'ny tokantrano. Fa andao tena hoe raha misy lehilahy eto na maheno any ambadika any dia andao tena hiverina tahaka an'i Jesosy, miverena ianao tahaka an'i Jesosy amin'ny fomba fiteny fitandremana ao anatin'ny tokantrano amin'ny ankonana amin'ny zanaka, indrindrandrindra amin'ny feo avoaka sy ny zavatra ambara eo amin'ny vava satria ny violence eo amin'ny tokantrano dia tsy fizika ihany amin'izao andro fanazao be dia be mihitsy ilay olona amin'ilay vehivavy mitory fizika, fa misy koa ilay verbal tena mandratra be mihitsy, ary ny tenin'Andriamanitra tena miteny hoe na fiainanao izy na fahafatesana ny eo ambarana eo amin'ny vava. Dia ny lehilahy zany tena mila hoe manana izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay mba hahatonga fiainana eo anatin'ny tokantrano, mba hahatonga anazy ohatra eo anivon'ny tokantrano, mba tena hoe izy ny tandidon'i Jesosy ilay lohany ahafahan'ny ankonana ihany koa manaja ny lehilahy. Satria indraindray mety ilay teny eo amin'ny vavan'ilay lehilahy mahatonga le zanaka sy le vady lasa tsy manaja, lasa le mahatonga le hoe lasa tsy manaiky le vady satria ianao ary tsy manana le ahafahana mahatonga le anankiray lasa hoe mora manaiky satria ianao mety hoe mandratra foana ny zavatra ambaranao, mety hoe mahery loatra le zavatra teneninao fa tsy tena araka ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa mitaratra le ankonana hoe ohatrany tsy te hanaiky azy ohatrany tsy te hanaja anazy satria izy ary ohatran'izao. Dia izay mahatonga na miteny aminareo androany hoe andao ny lehilahy mba tena ho tandindon'i Jesosy amin'ny fiteny amin'ny fijoroana, indrindrandrindra amin'ny fitandremana ny zavatra rehetra, indrindrandrindra ny eo amin'ny teny ozy izy dia ndao tena hoe ho tonga tahaka an'i Jesosy ny lehilahy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vehivavy ihany koa ny vehivavy indray, vehivavy dia tokony mpanampy ny lahy ozy izy, manampy eo anivon'ny ankonana. Mety manana asa koa ny vehivavy fa lehilahy ny tena tokony hoe tena mihany io ankonana io, fa vehivavy zany dia hoe mpanampy an'le lehilahy. Mety hoe manana karamam-bombony kokoa noho ny lehilahy le vehivavy, fa tena ny lehilahy no tokony hitandrina, no tokony hiasa ao anivon'ny tokantrano, dia tokony misubvenir ny zavatra rehetrarehetra ao anivon'ny tokantrano. Vehivavy tahaka ny tandindon'ny fanahy masina. Vehivavy dia tokony olona feno vavaka, tia vavaka fa tsoa vavana. Matetika amin'ny vehivavy tena hoe eo amin'ny vava io, tena rehefa misy fotoana misy le ohatr'izany nisy fotoana izay tamin'ny mbola vao mivady kelikely vao haingakaingana zany dia mba mifampiresaka zany dia hoe arina ho any tena mahatonga an'ireny lehilahy reny mamono vady ozy izy zany nanontany ilay vady satria ozy izy ny vehivavy matetika vavana, dia ny lehilahy nefa tena tsy tian'io vehivavy io rehefa miteny izy dia mamaly koa ianao, dia tadidio tsara fa mivaliny iny lehilahy tsy dia tena miteny loatra fa ny heriny ny ampiasainy
dia izay mahatonga an'ilay vehivavy ireny indraindray maharatra na indraindray izy mety tsy mampiasa an'ilay herintsandrina fa le eo amin'ilay vavany dia avy amin'izay dia maratra ilay tokantrano, maratra ilay vehivavy, dia simba amin'izay ilay fifankatiavana araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe maninona taloha mahay mitandrina tsara hoe ahoana ny tsy apatezitra ny ity ray ity, ahoana ny tokony atao mba tena hoe ampilamimanay, dia lasa simba ilay izy satria lasa vehivavy tokony feno vavaka, feno fitarihan'ny fanahy masina ny vehivavy rehefa malohany tenenana dia mila mihera, tsara hera amin'Andriamanitra. Jereo ny fizarana natao mpanompon'Andriamanitra tamin'ny sekoly tokantrano farany dia hoe tokony ho fenotsika, tsy feno vava avy amin'ny fahaizantsika manokana fa feno tenin'Andriamanitra, feno ny fanahy masina tsika. Ny olona anankiray rehefa feno teny dia afaka ho tarihan'ny fanahy masina izy, rehefa mangina ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra mivava dia afaka misokatra ny sofina iainao an'Andriamanitra, ilay zavatra nirenesina avy amin'Andriamanitra mba hitenenana ao anivon'ny tokantrano eo amin'ny zanaka sy eo amin'ilay vady. Amin'izao andro farany izao dia manjaka be mihitsy ny resaka ilay hoe féminisme. Resaka féminisme dia hoe mitovy zo amin'ny lahy vavy, dia hoe tontolo tsy misy lehilahy. Raha amin'Andriamanitra aloha izany dia tena hoe fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria raha jereo ange raha aminahy manokana izao loatra raha misy zavatra tsy zakako mavesatra be dia tsy hijery an'ny paster tahiry fa tsy maintsy lehilahy ny tedaviko hoe avy sao dia mba afaka batainao ty fa tena tsy zakako, satria ny lehilahy manana hery bebe kokoa no vehivavy, noho izany fa mpiankin-doha lahy sy mivavy, fa tsisy an'izany hoe tsy mila laza ny tampoka izany indray ny vehivavy fa ilaina ny lehilahy, ilaina ny vehivavy dia mila mifanaja ny lahy sy ny vavy, dia mila mitoetra eo amin'ilay teny fikasana nambaran'Andriamanitra tamin'ny tsirairay avy. Noho izany dia tokony maneho ilay zavatra henony avy amin'Andriamanitra tamin'ny fiombonany tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanampiany fanahy masina vehivavy alohan'ny teny. Araka ny voalazako teo hoe tokony vehivavy feno vavaka fa tsy vehivavy vavana. Dia ndaontsika tena hoe ho tonga vehivavy anankiray tena ho tandindon'ny fanahy masina. Lehilahy izany tandindon'i Jesosy fa ny vehivavy tandindon'ny fanahy masina. Rehefa feno fiombonana amin'Andriamanitra ianao na ny lahy na ny vavy, izany feno fiombonana amin'Andriamanitra izany dia feno ny tenin'Andriamanitra, mitia ny tenin'Andriamanitra, miaina ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe tsy mety aminao raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra ianao anatin'ny fotoana anankiray. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra foana mimbenimbeny manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ilay vavaka nefa tsy dia hoe izay ao anatin'ny sainao fa vavaka tohanan'ny tenin'Andriamanitra, izay ny atao hoe vavaka. Misy tenin'Andriamanitra manao hoe mangataka mandrakariva ianareo nefa tsy mahazo izy satria hoentinareo amin'ny filanareo, fangatanareo. Indraindray tsika mety mangataka amin'ny Jesosy hoe Jesosy tia lehilahy ity nge ka mbola mamilava e, mamono lava, mamono anay izy, mandratra anay foana izy, satria mety eo amin'ilay nofo mahatonga antsika mivavaka. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray tena ahatsiarovanao ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra, nefa ilay lehilahy na ilay vehivavy tena iray aminao dia tsy maintsy alahelo ianao indray andro any raha ohatra ka tsy tonga any amin'i Jesosy ny olona anankiray. Satria tsika tsy maintsy manana part de responsabilité amintsika tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano na lahy na vavy na ny zanaka mba tena hitondra ny olona anankiray io ao amin'i Jesosy amin'ny fotoana anankiray, dia andaontsika teny hiverina amin'ny teny fikasana izay nambaran'Andriamanitra mba tsy hoe hitoetra eo amin'ny nofontsika mba hahatonga antsika hivavaka sy hitaraina eo amin'ny natrehan'Andriamanitra, fa mba tena hahatonga ny olona anankiray ao amin'i Jesosy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Minao fa azontsika tenin'Andriamanitra manao hoe lehilahy dia tandindon'i Jesosy, vehivavy dia tokony tandindon'ny fanahy masina. Noho izany ndaontsika tena hoe metraka lanja ny fiombonantsika amin'Andriamanitra satria tsy mahay an'izany tsika raha tsy manana an'izay. Ny vehivavy ihany koa dia tokony manana esprit de consolateur. Izany esprit de consolateur izany dia manana fampaherezana eo amin'ny vavany izy. Tsy manana hoe indraindray ny vehivavy rehefa tsy manana n'io esprit io dia
ohatra ny hoe misy zavatra tenen'le lehilahy dengakaingana be koa izy mamaly hoe zao koa ianao dia lasa raikitra amin'izay le adevitra dia tonga any amin'le teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe lasany amin'ny tribonaly ny farany resaka zavatra kely rehefa mandinkinareo hoe inona hono nampisaraka ny zareo may hono loaka omaly dia azonareo ve dia raha ohatra ny hoe manana an'izay fanahy izay le vehivavy hoe manana fanahy fampiononana le anankiray dia mampahery hoe zary se manana fahendreny e mangataka amin'ny fanahy masina dia fanahy masina mampianatra hoe zao no ambarao anazy amin'ny zavatra iny dia amin'izay tsy misy fifandirana intsony ao anivon'ny tokantrano tena hoe ilamina ny tokantrano ny lehilahy koa rehefa indraindray tonga avy any amin'ny asa mafy ny asany dia tiany hoe ianao zany mba hampahery anazy marina koa ianao mety manana ny asanao dia mety mba samy reraka nareo fa izao tsika vehivavy tena mila manana tanjakarabavaka hanohanana ny lehilahy satria ny lehilahy tena manana rapport hoentina eo amin'ny Jesosy rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray iantsony Jesosy hoe nanina le ankonanao nanao ohatran'izao fa ianao zany tena tokony vehivavy tokony mpanohana an'le lehilahy mba ho tonga anankiray le lehilahy tena ho mpanompon'Andriamanitra marina hitandrina anareo marina satria fampiankin-doha lahy sy ny vavy dia le vehivavy ihany koa dia tokony manana fahalemem-panahy io fahalemem-panahy dia hoe dosy tsy hoe marina hoe mety hoe misy tomban-dahy le vehivavy dia lasa izy indray ny ohatry ny hoe lehilahy ao anatin'ny tokantrano dia izy zany tsy manana le douceur izy fa io avy amin'ny esprit avy amin'ny vokatry ny fanahy ny douceur fa rehefa tsy manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao tsy manana n'io esprit de douceur io dia lasa misy lehilahy anankiroa ao tokantrano lasa samy mahery feo be daholo nareo ao tokantrano fa izao raha miakatra ohatra ny hoe raha manana somary feo avoavo le lehilahy dia le vehivavy mba manana feo malefaka afaka mba miconsoler an'ilay anankiray mampahery an'ilay anankiray mety misy zavatra mafy ange jadiny any amin'ny asa izay ataony any e mafy ange mieritreritra inona zao no han'ny ankonako manao ahoana zao zareo mafy mieritreritra hoe mba tena mijoro an'Andriamanitra marina ve zany ankonako any amin'izay misy anazy any mety efa lehibe ny ankizy any anany fa zao tena teneniko anareo ny ray aman-dreny dia tsy afaka amin'ny responsabilité amin'ny zanaka na dia efa manambady ary izy tena mijery ny zavatra be dia be misy olona izay tena efa lehibe izy fa tena hitako hoe tena manana alahelo izy amin'ny zanany marary le zanany efa roanaka le zanany fa mbola tena hoe malahelo le renim-pianakaviana dia izay no tiako tenenanareo hoe andao mba tena fampiankina tena manana fiombonana amin'Andriamanitra lahy sy ny vavy tena hoe vehivavy hanana fanahy fampaherezana sy hanana fahalemem-panahy foana ao anivon'ny tokantrano mba hampilamina ny tokantrano. Petera voalohany toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary toy izany koa ianareo lehilahy miara mitoetra aminy araky ny marina manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka mahalemilemy kokoa dikan'izany ny vehivavy zany dia tokony manana an'izay fahalemena izay tsy hoe malemy hoe ara-batana fa fahalemena eo amin'ny toetra tena hoe manana an'izay douceur izay ny vehivavy io dia vokatry ny fanahy io koa dia valable koa ho an'ireo manano tena indraindray tsika mety hoe misy manano tena mety hoe misy manano tena eto izao na any ambadika any koa dia valable ho an'ny manano tena ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'i Isaia fa toko 4:7 Isaia toko 4:7 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny mpanao anao ny vadinao Jehovah tompony maro no anarany ary ny ray masin'i Israely no mpanafitra anao Andriamanitra ny tany rehetra no anarany noho izany manano tena dia manana vady izy manana vady erany izy tsy hoe manao izay tiany ataony izany manano tena izany fa manana erany izy
manana tokony fiainam-bavaka matanjaka koa manana tena satria manana zavatra irana amin'Andriamanitra izy tokony manao sitrapon'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra zany tokony ataony ary izy ary tena manana avantage be ny manana tena satria tsy misy olona gérena be dia be tsony izy mety mananjanaka izy fa hoe tsy misy anankiray hoe tandremana kokoa fa hoe tena hoe anasy Andriamanitra dia noho izany manana tena tokony manana fiainam-bavaka matanjaka ihany koa noho izany ray aman-dreny dia tokony hoe ohatra mendrika ao anivon'ny tokantrano amin'ny fiteny amin'ny fijoroana amin'ny fiainam-bavaka amin'ny teny indrindrandrindra mamoa tenin'Andriamanitra eo amin'ny vava ny zanaka indray voalaza ao amin'ny petera voalohany toko 5 ary voalaza eto foana izany fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe petera toko 5 petera voalohany toko 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loha olona eny samy misikina fanetreteny ianareo ka mifanompo fa Andriamanitra manohatra miavonavona fa manome fahasoavana ho amin'ny manetreteny noho izany ny zanaka dia tokony feno fanajana ny ray aman-dreny manaja ny loha olona zany mety hoe olon-dehibe ray aman-dreninao dadabeanao bebeanao fa tokony hajaina izy ireny jereo fa amin'izao andro farany izao ny tanora tena tsy manana an'izany fanajana zany tena indraindray ny tanora ary tena tsy mba miarahaba zany tsy haiko nareo raha mandinika fa tena tsy miarahaba na mahita olon-dehibe mitsangana ary izy tsy mitsangana zany izy rehefa eo ambony seza io fa avelany le ray aman-dreny be mitsangana fa izy tena mipetraka tsara dia tena hoe tsika tanora andao tsika tena anana izay fanajana ny olon-dehibe izay iverina amin'izay tenin'Andriamanitra izay manaja ray aman-dreny manaja ny loha olona ny tanora ihany koa dia mila mandray anatra rehefa mandray anatra ny tanora amin'ny Hébreu toko 12 andiny 17 amin'ny anaran'i Jesosy Hébreu toko 12 andiny 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana azy fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy jereo fa io fananarana io ry tanora dia tena mahasorena be mihitsy rehefa miteny le ray aman-dreny ohatrany ela zany nareo koa kizitina tsy haiko nareo fa indraindray le zaza indraindray manao an'izany fa mety hoe le ray aman-dreny koa mety tsy avy manana fifandraisana tsara tamin'Andriamanitra dia tsy feno fanay masina dia lasa ohatrany hoe maneno be ao anatin'ny sofon'ilay ankizy le teny lazay le ray aman-dreny dia lasa mahatonga anazy manao hoe miteny foana koa nareo tsy haiko indraindray ny ankizy tena manao an'izany dia na misy fotoana manao an'izany ny zanako hoe maninona indray ozy izy neny dia rehefa ianao zany rehefa mananatra ny zanakao dia mila manana izay esprit de discernement aiza no anaovan'ity zanako ity ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao zavatra ho teneniko izao dia ianao koa tanora mahaiza mandray anatra io anatra io tsy mahafaly io araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahafaly io amin'ny fotoana henonao anazy fa rehefa ampiarinao io fanatra io dia rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray dia hita iny mamoa iny mengeda iny dia rehefa tonga amin'ny fotoana hoe nananao tokantrano dia hitanao hoe tena marina le tenen'ny ray aman-dreny tamin'iny fa rehefa le amin'ny fotoana hitenenana anazy dia ohatrany hoe mafy be le izy mahasorena be le izy fa androany ianao tena miaino tena hoe henonao zany tenin'Andriamanitra zany hoe tena hoe mahasorena le izy indraindray fa andao tena hoe anokatra foan'Andriamanitra ny tanora mba tena handray anatra dia hita taratra iny rehefa tonga ny fotoana aneriana kely any dia na ianao ary afaka mijery ny tenanao hoe izao le ny tenen'ny ray aman-dreniko tamin'iny fa nataoko le izy dia izao ny vokany jereo tsara rehefa tanora ianao tsy mandray anatra ka rehefa lehibe ianao vao anarany dia tahaka ny hazo jereo ve ny hazo rehefa fulany izy rehefa tanora dia afaka hoe ohatran'izao zany tiako hibiliko ohatr'izao dia janona iny nanabliana anazy iny sy mipaozy iny izy fa rehefa antitra io azo io ka hoe fulana dia tonga dia tapaka dia izay hoe andaotsika tena hoe hiaina ny tenin'Andriamanitra araka ny teny fikasana izay nambaran'Andriamanitra tamintsika
mino fa azontsika izany rehetrarehetra izany a amin'ny alalan'ny fanampiny fanahy masina antsika dia farany dia ray aman-dreny dao tsika ray aman-dreny a atonga ny zanakitsika tena hoe ho an'Andriamanitra dia ampitafy a sy amahana zanakitsika ara-panahy. Tena tiantsika betsaka no nanao fa ny zanako tena tiany be mihitsy a rehefa misy fotoana miteny hoe andeontsika hividy akanjo. Tena tiany ranora be mihitsy izany dia tiany ankizy be mihitsy izany hoe inona le anona ve dia le ika farany ohatrany hoe tsy haiko inona marika an'ilay kiraro izany dia tena tsara izany faly ny ankizy. Fa izao alohany anatafianao anazy an'izay zavatra izay dia ampitafio an'i Jesosy aloha izy. Tena hoe misy fitafiana tokony ampitafiantsika ny zanakitsika ao amin'ny Efesianina 4:4 satria efa ho avy ny fotoana famaranana dia tiako tsika any an-trano amaky an'io Efesianina 4:4 io dia anaky 5 ilay fitafiana avy any amin'ny loha ka hatrany amin'ny tongotra io fitafiana io dia fahamarinana, rariny, fihavanana, dia finoana, dia famonjena. Anaky 5 ilay fitafiana tokony ampitafiantsika ray aman-dreny ny zanakitsika. Rehefa tsy mitafy an'io zanakitsika dia tsarovy tsara fa ho tonga sakafo ny devoly izy rehefa any ivelany any. Satria tsy nitafy izy, tsy misy fiarovana izy dia lasa le any ivelany mampianatra azy le avy ivelany mampitafy zavatra hafa anazy le any ivelany mampianatra anazy zavatra be dia be dia aza gaga tsika raha ohatra ka hoe lasa manao zavatra tsy nampianarinao le zaza fa zavatra hafa nampianarin'izao tontolo izao anazy no hita taratra eny aminazy. Andeontsika tena hiverina ray aman-dreny zanaka amin'ny teny fikasana nambaran'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika misitraka jobily alohan'ny faran'ny taona sy amin'izay zavatra tenenin'Andriamanitra antsika. Andeontsika hivavaka mino fa azonao ny tenin'Andriamanitra androany dia handanitra vavakantsika. Ray masina tsara indrazay ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, reko ny teninao. Makasitraka fenao ao Jesosy satria ianao ny teny hoe tokony mitandrina ny teny fikasana izay nambaranao taminay izay. Tokony tsy ho faly ihany amin'ny zavatra nambaranao fa tokony tena hoe hanohana an'izany amam-bavaka ary hitahiry izany ao am-po Jesosy. Aoka ny fiainanay tsy ho filazana fotsiny fa tena hitanao sy andreanao ary hampiatra an'izay rehetrarehetra nambaranao. Aoka ny teny rehetrarehetra tsy handalo foana fotsiny ihany koa fa ho tonga fiainanay, ho tonga ohatra hita maso eo amin'ny ankonanay. Jesosy aza velo izay tsirairay avy izao ka handeha foana tsy araka ny fitarihan'ny fanahinao masina satria tsy hahefa izany izay Jesosy malalo raha tsy feno fiombonana, raha tsy feno ny fanahinao masina. Tsaroviny tsirairay avy isa-tokantrano mba haneho anao, mba hiaina ilay teny fikasana izay efa nambaranao. Voninahitra dia anao rirandra eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleloia. Amen. Antsika andray ny mpanompon'Andriamanitra. Aleloia. Misaotra ny tompontsika any amin'ny fahasoavana hoe mbola mianatra mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy hoe zao nareo lehilahy zay zao naheno tsara teo aoriana teo dia zao tsika lehilahy dia manaheno koa ny zanabavy teo hoe zao ny tokantrano manome voninahitra an'Andriamanitra rehefa mitoetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny lahy sy ny vavy. Eto dia mampatsiahy foana ihany amin'ny fotoana izay atao ho an'izay andeha any Mahazangazana dia misy fisoratana anarana eo aoriana eo ho an'izay tsy any anaty sampana. Ho an'izay any anaty sampana dia any amin'ny sampana no misoratra anarana. Fa izay tsy any anaty sampana kosa ka maniry ny andeha amin'ny retirety sy ny croisade. Ao anatin'ilay retirety moa zany tena fitezana ny tena atao ao anatin'ilay izy fa tsy misy an'ilay hoe tsisy hoe nangana estrady be tsika dia alohan'izao fa tena izay zany nisan'ny tena tombony be amin'ity isan-keritaona any amin'ny tobo ity dia tena hoe fifampitezana antrantsika samitsika dia manentana atsika zany na tsy any anaty sampana ary mba handeha tonga dia izay ngamba niteny anazy mba handeha ao anatin'izany retirety izany satria azoko tenenina mihitsy hoe
ahafahanao mitombo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy le io fotoana io ary indrindrindra ahafahan'i Jesosy mitombo koa ao anatinao. Dia tsika hitsangana ary dia hivavaka tsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra izay niarahana taminao teto amin'ity fotoana ity, tsy hoe teto ihany ny fiarahana taminao fa anatin'ity tontolo andro ity Jesosy, dia mino izahay fa ianao miteny araka ny teninao hoe momba anay ianao, dia anatin'ity tontolo andro ity mety aminay izany teninao izany. Jehovah-Andriamanitra reny sy tsara indrindra mametraka fiaino indray ny tontolo andronay eo am-pelantananao zahay. Aoka ny tokantrano tsiraray avy Jesosy, tena hoe ho tokantrano ao anaty fiadahana, ao anaty filaminana, ny lahy tena hoe ho endrika sy voninahitra ao ary ny vavy Jesosy Kristy tompontsara indrindra tena hoe hitoetra koa ao anatin'izany fanomezam-boninahitra anaranao izany, dia ho hitan'ny olona manodidina fa tsara ny Jesosy izay anananay, dia anaiky ny olona Jesosy fa tena hoe ianao no Andriamanitra velona amin'ny famonjena anay ao anatin'ny tontolo andronay, ao anatin'ny tontolo anatin'ny tokantranonay, dia ho hitan'ny olona hoe tokantrano sambatra ka mahatsara ny manaraka anao Jesosy Kristy tompontsara indrindra, ao anatin'ny toe-po, ao anatin'ny toe-tsaina, ao anatin'izay rehetra iarahanay. Jehovah-Andriamanitra reny sy totsara indrindra raha hialy eto izahay dia mahatoky izahay fa ny tananao miara anay, mahatoky izahay fa ny fifaliana avy aminao dia tehirizinao ao anatinay tsiraray avy na aiza misy anay. Jehovah-Andriamanitra reny sy totsara indrindra, misaotra anao zahay satria izany fiombonana aminao izany no mitondra fifaliana aty anatinay, izany fiombonana aminao izany no mitondra fiadanana aty anatinay, dia tehirizo isan'andro Tompo, fa tsy mahay magnatahiry anao Tompo, araka ny teninao tehirizo ireo nangataka tamin'ny ray ianao tamin'izany fotoana, tehirizo ireo dia ankehitriny zahay mangataka hatrany izany fitehirizana izany hitoetra ao anatinay. Mankasitraka Tompo ny amin'ity tontolo andro izay tena hoe inonay, fa tontolo andro miaraka aminao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitahy ianao anie Jehovah ka hiaro anao, andratra izany tavany aminao anie Tompo ka hiaro anao, ampamilapila izany tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra natoy izao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anareo. Amen.